télévision malagasy miainga avy ety amin'ny lapan'ny anteny Merandolona ao anatin'ny fotoam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany taona 2024. Maro ireo tolo-dalàna izay lanina teto anivon'ny anteny Merandolona nanomboka tamin'ny fotoam-panombohana tamin'ny 17 ny volana May, ary azo lazaina fa nahafahana nanapa-kevitra maromaro ihany atao anatin'izay fivoriana izay, raha tsy laza afa-tsy ny fandaniany reto lolony reto ny volavolany ny tetibolam-panjakana nasipanitsiana 2024 izay atao hoe manana ny lanjany lehibe. Voalohany tao anatin'ny ty fitondrana ity no niaraka nitovy ny tadin-dokanga ny anteny Meram-pirenena sy ny anteny Merandolona izay niaraka nandany io tetibolam-panjakana nasipanitsiana io. Ankoatr'izay dia eo ihany koa ny code de communication médiatisé izay efa nandrasan'ny maro ary nisy ezaka lehibe tao anatin'ny fifampiresahany reto lolona reto niaraka tamin'ny ministera tompon'andraikitra amin'izany code de communication médiatisé zany, ary dia lany somatsara izany. Eo ihany koa ny code de nationalité, ny loi bancaire, dia eo ihany koa ny fanaovana ny rango-po na ny ratification n'ireo accord de prêt de renforcement d'interconnexion des réseaux transport énergie et électricité. Anisan'ny zavatra ngezabe zany eo amin'ny lafiny fampandroana. Ny zavatra mbola tsy vita tety moa zany dia ny mahakasika ny ilay projet de loi Brunel mikasika ny lalàna mifeny antoko mpanohitra sy mahakasika ny antoko politika eto Madagasikara. Dia eo ihany koa mahakasika ilay lalàna mikasika ny toaka gasy izay efa lany teny anivon'ny anteny Meram-pirenena fa mbola nidinihana, ary ny anisan'ny goavana farany tapahana io maraina io zao ny mahakasika indrindra ilay lalàna izay mahakasika ny PAC na ny pôle anti-corruption izay efa niresahana teny anivon'ny anteny Meram-pirenena ary niresahana teto anivon'ny anteny Merandolona io maraina io. Saingy noho ny mahagoavambe azy io dia teo anivon'ny asambômiera no natao zany fandiniana izany tolo-dalàna mahakasika ny pôle anti-corruption zany, ary ny fanaraka ny rehetra fa dia hodiniana amin'ny manaraka noho ny mahagoavambe io lalàna io. Amin'izao fotoan'izao moa dia manomboka efa tonga ato anatin'ity lapa-maitso nanosikely ity avokoa amin'izao fotoan'izao ireo loholona anatrika ny fotoam-pamaranana miaraka amin'ireo mpikambana eo anivon'ny fahefanam-panatanteraka na ny gouvernemanta, ary efa tazantsika manangasangany ny filohany anteny Merandolona ka dia andeha ho arahantsika ny fidirany ao anatin'izany ato anatin'ity lapa ity. Ny filohany anteny Merandolona izay miroso tsikelikely mandray ny toerany, eo ihany koa ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ireo mpikambana anivon'ny lolona izay mitsangana amin'ny fandraisana azy ho arahantsika vetrany izany fotoana izany. Mahazo toerana sika tompo klasy tompoko vavy, na eo aza ny sopatra, na eo aza ny sakana mahazo ny zanak'olombelona amin'izao fotoana iainantsika izao, dia velonaina trapa-monjena isika ka misaotra an'Andriamanitra ary mifampiaraba. Araba mpifankatia lokalokany hoe odoria, araba ny tena mpinamana fampitsika mifanovatanana, araba ny tetandrazana mitsika anaty adimazana, araba ny anteny Merandolona mitsika ho hitan'ny olona saingy indrisy moa fa mbola ao anatin'ny tampom-bava isika, fa ny ao an-tsaina kosa dia mazava. Miaraba antsika rehetra tonga soa eto amin'ny lapan'ny anteny Merandolona miatrika izao lanonam-pamaranana ny fivoriana ara-potoana voalohany izao. Ny voasary no anitry ny sa, ny veromanitra no anitry ny tanety, ny telomiova no anitry ny tokotany, ary ny kabary no anitry ny fotoam-pivoriana. Koa amin'izao famaranana fotoam-pivoriana izao dia ampanajana no anasana n'Andriamatoa filohan'ny anteny Merandolona hanao ny lahateny hoenti-mamarana izao fotoam-pivoriana izao. Mpanajana to. Misaotra tompoko nameny fitenenana, faly miaraba antsika rehetrarehetra, ary alohan'ny anaovana ny tena lahateny famaranana dia mamela anareo ny ame fitenenana ny ramatoa rapporteur général faharoa izay misolo tena ny tsika
sénateur rehetrarehetra mba hitondra ny tatitra fohifohy an'ireo asa izay nataontsika nandritra n'izay 80 andro izay araky ny lalam-panorenana sy ny fifehezana anatiny misy atsika dia hofehezina amina fotoana fohy izay asa izay ny fanaovana teto any Mahatenimierandoholona. Komenanao mahamerina ny lalàna sy anao ny tatitra. Eny tompoko. Saotra Andriamatoa Filoha amin'ny fitenenana toy izao ara ny lalàna mikasika an'izao fivoriana izao andininy faefatra amby valopolo andalany voalohany sy faharoa amin'ny lalam-panondrenana mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierandoholona 80 andro ny faharetan'ny fotoam-pivoriana manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ny fivoriana voalohany ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fotoam-pivoriana faharoa izay atokana indrindra amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy fitantanam-bola mpanjakana. Andininy faharoa andalana fahatelo amin'ny fitsipika anaty mifehy Antenimierandoholona mivory ara-potoana indroa isan-taona ny Antenimierandoholona ka 80 andro isan'isany faharetany. Ny fivoriana ara-potoana voalohany dia manomboka ny talata voalohany amin'ny volana Mey ary ny talata fahatelo amin'ny volana Oktobra kosa ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana faharoa izay atokana amin'ny fandaniana ny lalàna mifehy fitantanam-bola mpanjakana. Toy izao ara ny tatitra fo ireo tatitra fo mikasika an'ireo asa natao teto amin'ny Antenimierandoholona. Mikasika ny asa fanaovan-dalàna nisy projet de loi de ratification miisa efatra nataontsika. Projet de loi numéro 5/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement du projet de modernisation du réseau de télécommunications de Madagascar teo amin'ny République de Madagascar sy ny export-import Banque de Chine. Projet de loi numéro 6/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement partiel du projet de renforcement de l'interconnexion des réseaux de transport de l'énergie électrique à Madagascar à prime thème 1 entre la République de Madagascar et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement. Projet de loi numéro 07/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de l'accord de prêt au financement partiel du projet de renforcement et d'interconnexion des réseaux de transport d'énergie électrique de Madagascar, prime thème 1, conclu entre la République de Madagascar et la Banque africaine de développement et le Fonds africain de développement, agissant à titre d'administrateur de la facilité d'appui à la transition PAD-FAT. Projet de loi numéro 8/2020 du 20 mai 2020 autorisant la ratification de l'accord de prêt au financement partiel du projet Jirama Water 3 conclu entre la République de Madagascar et la Banque européenne d'investissement. Mikasiky lalàna lany, lalàna tsotra miisa 5. Projet de loi numéro 7/2019 sur les assurances. Projet de loi numéro 10/2019 du 28 novembre 2019 sur l'agriculture biologique à Madagascar. Projet de loi numéro 4/2019 du 2 octobre 2019 portant modification de certaines dispositions de la loi du 14 juillet 2016 portant Code de la communication médiatisée. Projet de loi numéro 11/2019 du 11 décembre 2019 sur la loi bancaire. Projet de loi numéro 9/2020 du 13 juin 2020 portant loi de finances rectificative. Nisy tolo-dalàna koa teto amin'ny Antenimierandoholona izay natolotry ny loholona Andriamatoa Abdirasoulna Mohamed Mourad sy Rakotomanana Honoré. Projet de loi numéro 1/2019 modifiant et complétant certaines dispositions sur portant Code de la nationalité malagasy. Mikasika ny tatitra nataon'ny Prime Ministre lehibehan'ny gouvernementa, présentation de rapport de financement par les bailleurs de fonds
accompagné par le ministre de l'économie et des finances, ministre de la santé publique et ministère de la population et du planning familial. Mikasika andreo tatitra izay nataon'ny fahefana mpanantanteraka miisa 10 izany ny arahana fanontaniana sy valiteny. Tatitra nataon'ny Andriamatoa Prime Ministre sy ny mpikambana gouvernemanta, tatitra natao miaraka amin'ny ministère de la santé publique, natao miaraka amin'ny ministre de l'industrie, commerce et l'artisanat, agriculture, élevage et pêche. Question-réponse avec le ministre de l'aménagement du territoire et des travaux publics, vice-ministre en charge des nouvelles villes et de l'habitat, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et des travaux publics et ministre des transports, du tourisme et de la météorologie. Question-réponse avec les ministres de l'énergie et des hydrocarbures, ministre des mines et des ressources stratégiques et ministre de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Question-réponse avec le ministre de l'économie et des finances. Séance de questions-réponses avec le ministre de l'Éducation nationale, l'enseignement technique et professionnel par intérim, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Séance de questions-réponses avec le ministre de la Population, Protection sociale, Promotion de la femme et le ministère du Travail, de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales. Questions-réponses avec le ministre de la Sécurité publique, ministre de l'Environnement et du Développement durable et le secrétaire d'État auprès du ministère de la Défense nationale en charge de la gendarmerie. Rencontre avec Monsieur le Premier ministre, synthèse des séances, questions-réponses avec les différents ministres. Tatitra ihany koa avy amin'ny rafim-panjakana manokana, organe constitutionnel roa no tonga nanao tatitra teto dia ny CNIDH sy ny HCDDED. Tatitra anatiny miisa roa izay nataon'ny questeur voalohany mikasika ny rapport financier ary nanaovana ny constitution de la commission spéciale chargée d'une demande de levée d'immunité parlementaire. Dia fionana nisy koa ny fionana fampahafantarana izay miisa 3. Séance d'information de la relance économique après crise sanitaire, miaraka tamin'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar, na CREM. Misy koa séance d'information miaraka amin'ny DBM, séance d'information miaraka tamin'ny Watered de Madagascar. Misy ihany koa moa ireo fionana ara-diplomatika fa isaky ny farany taontsika manao an'izany. Izay tompoko no tatitra vita ato, misaotra tompoko. Metsika tehaka tompoko izay asa vita teto anivon'ny anteny Merandolona nandritran'izay fitaom-pivoriana voalohany natao tamin'ity taona 2020 ity. Andriamatoa ministry ny fiarovam-pirenena amin'ny solotenan'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta, Andriamatoa filoha lefitry ny anteny mera-pirenena amin'ny solotenan'ny ramatoa filohan'ny anteny mera-pirenena, isika membre bureau permanent, sénateur membre bureau permanent, eo ianareo lehibe ny CFM, ny filohan'ny HCDDED, Andriamatoa directeur de cabinet izay misolotenan'ny ramatoa filohan'ny CINDH, ao ianareo mpikambana namana avao amin'ny gouvernemanta, ao isika olona namana, ianareo vahiny nasaina, indrindra isika mpiara-miasa eto amin'ny anteny Merandolona ary ianareo namana mpanao gazety. Voalohany dia ny fiarabana antsika menakavy tompoko. Rariny loatra tsika raha mifampiaraba satria voalaza teo fa ao anatin'ny andro sarotra amin'ny resaka fahasalamana ny ainan'izao tontolo izao ary indrisy fa fanandrify amin'isika eto amin'ny firenentsika ihany koa izany. Koa arabaina isika tompoko tsy maty foamanaina. Mbola men'Andriamanitra tombonandro mihaona eto. Misy ireo namantsika nanatenan'izany, eritreritran'izany ao ny tsy afaka fa noho ny antony pahasalamana, fantatritsika ihany koa fa namoy namana, sénateur sy mpiara-miasa ity anteny Merandolona ity. Miondrika isika tompoko eo amin'ny lohan'ireo mpiray tanindrazana amintsika
avatsika, namantsika, mpiaramonina amintsika izay lavo nandritra n'izay fotoana izay. Misy ny maramila, misy ny mpitsabo, maro, misy mbola mangiry-firy marary. Mahatsiaro an'izy ireo manokana tsika amin'izao fotoana amaranana ny session parlementaire izao. Oetiny ilazana izany fa mbola miady ary mitady ny firaisan-kina antsika rehetrarehetra amin'izany ady hatrehana eto amin'ny firenena izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, lasa mihidy ao anatin'izay tokoa ny fepetra rehetrarehetra. Eny dia nampandehana azy an'ity session parlementaire ity izay ampatsehivina ihany. Fa noho ny fifanarahana teo amin'ny filohan'ny repoblika sy ny filohan'ny antenimera Rotota no nanekena nanaovana ny session parlementaire. Satria raha ny amehana parasalamana dia tokony tsy nivory isika. Kanefa nieritreretina fa ilaina izany mba ahafahana miaraka mitondra ny anjara biriky ny tsirairay avy, mitondra hevitra hoentina andresena an'izany farana aretina izany. Natao nefa ny fivoriana ary tao anatin'ny fitandremana arak'izay tratra ny fiarovana mba tsy hianaka izany farana aretina izany. Anisany andray anjara lehibe amin'izany tsika teto amin'ny antenimiran-dolona, tsy nitaretana miepaka fa mbola manohy mitandrina amin'izany miaraka amin'ireo fepetra izay raisy ny fitonam-panjakana. Izany no ilazana fa taotra an-tsefa nirery tokoa tompoko, ka dia tsy nanaraka ny bilon'endoza teto amin'ny antenimiran-dolona amin'ny tsy maintsy nanao ny asanay, kanefa tsy maintsy mifampitsinjo ihany koa satria marefo eo amin'ny lohany izany aretina izany. Nandeha ny asa voalaza teo tompoko, tsy amerina ny tenin'ny ramatoa rapporteur général faharoa teo fa ny hevitra fototra dia mba hifanakaiky kokoa ny vahaolana hoentin'ny fitondram-panjakana sy ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina eny. Betsaka ny mpiray tanindrazana antsika no miaina ao anatin'ny tahotra voana eny tamin'ny 25 marsa hoe mihiboka, tsy maintsy mijanona any an-trano. Betsaka amin'ny mpiarahamonina antsika mbola tsy niaina an'izany mihitsy, mety misy nefa zoky olona taloloha eny tany hafa ary tsy dia niaina an'izany, nanaitry ny olona izany hoe fa ahoana fa misy ary nanovan'ny fotom-pisainana eo amin'ny lohan'ny tahotra. Eo amin'ny lohan'ny tahotra tokoa mantsy tompoko lahy sy tompoko vavy dia betsaka ny mety ho fihetsiky ny olombelona anankiray, fa matahotra izy dia hidiny ny trano dia tsy maheno ninina izy satria matahotra izy. Misy no te halala bebe kokoa, te hifanantona bebe kokoa amin'ny marina tena marina mba ahafahany miatrika an'ilay zava-doza mety hiantra aminy, ary misy ny tsy miraharaha mieritreritra fa tsy ho sedra azy izany. Izany mahasarotra ny asan'ny fitonam-panjakana, ka ilaina atsika rehetrarehetra mba hifandresy lahatra amin'izany. Teto amin'ny antenimiran-dolona dia nanohy ny asa no iaho teo, so ataontsika lava ny resaka. Tamin'izay eritreritra hoe eto izany ny ahafahantsika mitondra tolo-kevitra amin'ireo mpanatanteraka mba hifanakaiky kokoa ny izay tahotra any amin'ny fiarahamonina izay sy ireo vahaolana izay ho teo amin'ny fanjakana. Vahaolana fantatra fa tsy ho ampy, tsy manana ny ampy isika, tsy manana ny tanteraka isika, fa izay kely ananantsika eny andao alamina, andao ataony lahara-pahamehana mba ahafahana miatrika an'izany, hifanakaikikaiky kokoa arak'izay tratra any amin'ny filan'ny vahoaka, any amin'ny fanapahan-kevitra. Aiza moa ny hitarafan'ny vahoaka n'izany tompoko? Dia anisy an'izany ireo tatitra nataon'ny minisitra tsirairay avy, tsy fotoana very akory
misy tsy fazakahozon-kevitra tato tsy fanjoy ny hevitra fa izay indrindra mba ahafahantsika rehetrarehetra memanakaiky any amin'izay etaetany mpiray tanindrazana iray satria samy mpitondra firenena itsika teto ny premier ministre tompoko tsy karitra endra indray fa to misy mitady tsy mifanjoy ny fiteny ministra maromaro amina ataoko hoe zavatra iraisana reny ny zanana lamina ary tsy hita zany raha tsy fanakalo hevitra zay ny tena nikelezanaina tamin'ity session ity hoe andao eo amin'ireo ministra tsy vita daholo ary le izy satria mbola atsasany mahery kely no tonga teto amintsika elatsiny amin'ireo ministra namana sasany tsy hoe akory sanatria tsy te heno azy ny anteny merandolona fa ny fotoana ihany koa tsy maintsy nalamina araka izay niresahana teo satria tamin'isy ny fotoana tsy afaka ny asa ny ariva zany nafahana ny jery tamin'ireo fitaovana sy tolotra hoentin'ny fanjakana hoe mifanojo ve amin'ireo filan'ny mponina inona ny fanapa-kevitry ny fanjakana ary anisan'ny tena nendrasany teto amin'ny andeny merandolona akoatran'ireo lalàna fa voalaza teo dia ny lalàna mifeny teti-bolam-panjakana na sy mpanitsina satria ino ny tarafana an'izay safidy sy ny lara-pahamehana ho raisy ny fanjakana mpanatateraka teraka ady hevitra lehibe dabe izy io satria na misy ary lara manahirana état d'urgence sanitaire dia mieritreritsika fa tsy tokony hiala ao anatin'ny fanjakana tandalana izany fanjakana mandala ny fitantanana madio izany fanjakana mitsinjo ny tombontsoan'ny be sy ny maro zany ndrindrindrindra ireo marefo zay vao maika marefo tratra n'ilay valana retina ka nanitsaintsy ny raisana fepetra tsy naim-pona sangisangy akory no nandraisany fanjakana ny fepetra fa hoentina tokoa isorohana n'izany nefa nisy fiatraikany lehibe ara-tsosialy ary ekonomika akoatry ny fahantrana zay efa misy teo ny tarafana ary natonga ny ady hevitra fototra hoe inona no lara-pahamehana hita ao ve zany inona no ataon'ny fanjakana amin'izao enim-bolana farany satria izay nanaovana ny loi de finance rectificative ahafahana tondra tolotra bebe kokoa hiadivana amin'izany valana retin'izany kanefa tsy maintsy ihany koa ampandehanana ampitrakana ny lafiny ara-tsosialy sy ny lafiny ara-ekonomika zay no miara-mipetraka ambony latabatra tsy maintsy tondrana vahaolana misaotra ny rehetra misaotra n'ireo malala-tanana ny bailleur international ny tato anatiny ny fanjakana ray manontolo izay nanaiky hiary isalama zany ka anajanona aloha an'ireo fandaniana izay fantatra fa tsy lara-pahamehana anisan'izany tsika teto amin'ny anteny merandolona ny fanekentsika ny sitrapony anabangana ny teti-bolatsika mba ahafahana miaraka anatin'izany kitapombonan'izany ka hoentina hisehatra amaly hiaraka amin'nypiray tanindrazana ny ekentsika ny sitrapo tsy nasitsika ady hevitra sy ady varotro zany ny fomba fanatanterahana azy fotsiny no nasiana ady hevitra teto fa napetrakantsika kosa nefa ny fanontaniana hoe hitao ve ny lara-pahamehana tompoko hitao ve ny lara-pahamehana ara-tsosialy ary ekonomika ary indrindraindrindra eo amin'ny lafiny fitsaboana ny fisorohana sy ny fitsaboana eno itsika ny ikikan'ny ireo mpitsabo tomametsiny ny fitondram-panjakana matetika olazaina ve hoe tsy marina izy ireny samy mihoatra ny fangatahany rehefa misy valiny ampahany any tsy maintsy mifampiaino isika ny vitsy mikitra ny irery akory zay ny angaviana amintsika ao amin'ny fanjakana mpantanteraka fa mety antsoantson'ilay matahotra reny ary te hanana ny tsara ao ireo mpiray tanindrazana amintsika zay la
Soran'Andriamanitra fa lavidavitra ilay aretina nefa tsy mahatsapy hoe maninona no atoany aminy koa le fepetra. Nanaitry ny olona ny fiarahana misy alaza nataon'ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana hoe aretina ny tonga ko maramila ny be da be. Amin'ny voalohany tokoa manaitra tompolasy tompovavy. Fa azontsika tsaina ray minitra ve raha tsy nandamina ny fiarahamonina, raha tsy nanery ary indraindray ny ao amin'ny ireo maramila gendarme sy polisy ireo mba hanarahana an'ireo fepetra dia mety ho taiza ho aiza sanatria-avoko ny fianak'eo aretin'io raha toa niraisina tamin'ny lafiratsiny fotsiny zany. Tsy maintsy miara-dalana zany satria fepetra izay sarotra maha-olombelona anao sy ny fahazaranao ny manaiky azy. Hitantsika zao ny vokany tsy tanteraka akory fa afaka miara-dalana tsara ireo rehefa mifanaja. Ary voalazako tamin'ny teo satria niresaka tamin'ny minisitra voalohany amin'izany dia misy an'ireo maramila maty atao hoe eny am-perinasa mihitsy tratran'io aretin'io ihany koa ho fiarovana amin'ny mpiray tanindrazana aminy. Koa tsy azo ifanomezantsiny zany fa izay tsy mety ho arenina. Tsy mety ho arenina mba ahafahantsika rehetrarehetra miara-misalaha. Izay teto amin'ny tandiman'olona dia nametraka fanontaniana maromaro tamin'ilay loi de finance rectificative hoe ireo fanaovana ireo fotodrafitrasa izay ilaina tokoa tara be isika, tokony mety 10 taona na 20 taona lasa no efa natao na 5 taona lasa, tena zao ve ny anaovana azy? Izao ve no anaovana azy ary antony anaovantsika trosa nampitomboana ny trosa anatintsika na ny trosa ivelany? Mifanojo ve izany amin'ireo etaetan'ny mpiaramonina, etaetan'ny tantsaha izay namokatra tao anatin'ny tepitepy ary manahy afaka volana vitsivitsy satria tsy ampy ny fierikarena, latsaka ambany dia ambany ny fierikenany noho n'ilay fiobroana. Fanojo ve zany eo amin'ny safidy izay ataon'ny fanjakana hitazona any amin'ny ministère finance vola milimiliary? Fa rehefa namaly teto aminay ny ministry ny finance nilaza hoe ataontsika ao aloha io amin'ny kitabobolam-panjakana satria tsisy malala ny rapitso amin'ity aretiny ity dia resy lahatra izay tena mety andeheran-dolona. Fa anara-maso kosa nefa izahay satria anatin'ny asanay zany hoe aiza zany ny ampiasana n'ireo vola natao tohana mba ahafahana miatrika raha sanatria loza, satria dia vola tsy foroana 100% ny totaly be ny vola nanantsika no natokana hidivana amin'izany. Iza moa no andehandehan'izany tompoko? Rehefa mazava ary tsy maintsy mifampatokontsika amin'ny mahampitondra antsika. Rehefa niola zany zahay fa atao ary ajaina zany fanjakana tandalana zany ao anatin'ny resaka fijerevana ny tsenam-barim-panjakana, satria antsika mpitondra dia rehefa tapitra ilay amena dia tsy maintsy kosa, tsy maintsy eo amin'ny sehatra maro samihafa mitondra an'ireo tatitra amin'ny vahoaka sy amin'ny tokony hitonanan'izany. Ka izay no mahasarotinay teto amin'ny antenimieran-dolona hoe alao mahanaraka an'ireo fepetra isiana fanjakana tandalana ao anatin'ny lalàna fa tsy apetraka ao anatin'ny fahamehana ara-pahasalamana daholy ny rehetra izay eritreretina fa toa afaka manaraka tsara an'ireo fepetra izay raisina ka ahafahantsika manazava tsara, ahafahantsika manazava rehefa tonga amin'ny fotoana, fa tsy maintsy misy ny bilan rehefa tonga amin'ny fotoana. Teo lelan'izay mety namarana azy tompolasy tompovavy dia indraindray toa tsapa fa totra ny fanalavitra ary ilay hevitry ny fanjakana sy ny mpisehatra na mpisehatra ao anatin'ny ataontsika hoe ilay secteur privé, ny ara-tsosialy, ny ara-ekonomika,
tsy misy ve ny fampitokisana, déficit de confiance. Repère kely fotsiny tompoko ny menay toloantemerandolona. Tamin'ny 24 mars tamin'ity taona ity tsika tompoko dia 9 ny cas confirmé. 80 ny testa natao dia 9 ny cas confirmé dia naka fepetra isika. Nanomboka ny session zay ny repère anay eto. Nanomboka ny session anay tompoko ny talata fa 5 volana Mai dia 3861 testa natao ary raiky amin'ny 500 ny confirmé tamin'izany. Mbola tsy nisy notomandry. Androany isika tompoko dia 23 244 ny testa, 2512 ny cas confirmé ary 420 reo namony ainy. Tsy resahana zany reo aretina hafa zay tonga teto aminay ihany koa nitatitra, satria misy ireo faritra zay any anjadiny toy ny resaka paludisme sy ny dengue. Mazava ho azy fa tondra tahotra zany. Fanjakana nefa tsy maintsy miatriky. Nijery isika ny any ivelany nisokatra tamin'ny premier jeu ny espace Schengen. Ho ana firenena akoatran'izy ao anatiny zany dia ho ana firenena vitsivitsy. Dia rehefa jerenina hoe inona ny critère tompoko dia hozy izy hoe rehefa latsaky ny 940 amin'ny olona 100 000 ny 16/100 000 dia eritreretinay zany fa voafehan'ilay firenena ilay valanaretina. Zany mahatonga hoe ny États-Unis tsy ekeny satria mbola lavitra an'izany. Ireo Amerika Latine ireo tsy ekeny satria mbola lavitra an'izany. Tena anontany tena nahitan'ilay statistika hoe tokony ho tafiditra anie zany tsika satria raha ohatra zany 16/100 000 zany dia tokony efa manana 4000 cas tsika androany fa tsy tafiditra isika. Mieritreritra ve zany ny firenena matanjaka toy ireny fa tsy mahafehy isika, na mbola tsy voalaza antsika ny tena statistika marina ka mahatonga azy mieritreritra fa ao anatin'ny firenena mbola tsy afaka mamerina ny fifandraisana aminy, satria miakina be be amin'ireny koa ny fanarenana lafiny ara-ekônomika eto amintsika. Zay ny antony ilazako hitondrako an'ilay zay hevitra zay eto hoe tsy maintsy manana an'izay ezaka zay tsika ilaza ny tena zava-misy arak'izay tratra fa tsy hipetraka anaty aya akory ka toa hamarin'ny olona amin'ny fomba fifandraisana ilay aya mipetraka eto amin'ny firenentsika. Tsy tsara zany akory, tsy milaza fa tsy hoe tsy miezaka tsika fa tsy maintsy mila ezaka bebe kokoa. Ka dia misy mananteny zay tompoko tamin'temerandolona, ianareo namana parlementaire, ianareo amin'ny gouvernement, ianareo namana ao amin'ireo ACDD sy ny CNIH ary ny CFM, CNIDH fa tompoko sy ny CFM fa hiary salama zany satria zao isika mitady firaisan-kina ny firenentsika tompoko. Eniko ny zokolahintsika président ny CFM no anisan'ny teny an'izay hoe zao isika ny tena tokony ampiseho amin'izany firaisan-kina antsika zany, zany fihavanana zay ananantsika zany hoentintsika mandresy. Zany indrindra no anisany tsy dia nitondranay, tsy hoe zavatra maivana akory fa misy lalàna ihany tsara ny ilazana an'izany eto am-pamaranana. Misy ihany ireo lalàna zay nieritreretinay fa tsy mifanojo na mety mbola hahatonga ady hevitra be da be eto amin'ny firenena, tolo-dalàna satsasany mety efa lany tany Assemblée nationale izy fa dia nieritreritry zay hoe mety mbola misy ady hevitra tokony atao lavidavitra kokoa. Toka gasy ny opposition, loi sur l'opposition, ankeo maraina ilay fanovana amin'ny lalàna amin'ny fehan'ny PAC, tsy hoe maivana izy ireny akory fa eritreretina fa mbola mitarika tokony hisy ady hevitra lavidavitra kokoa. Kanefa tsy aloha ve aloha makany amin'izay tena lahara-pahamehana aloha arak'izay voalaza anatin'izay minitra maromaro zay, mety tsy maintsy mieritreritra manana didy androany ilazan'izay mba tsy ho lazain'ny olona amin'ny latsinainy hoe tsy nidinihana ary ninina tsy nidinihana fotsiny ireo tolo-dalàna samihafa, fa nieritrretina kosa hoe izany dia mila atsika rehetrarehetra mbola mifandinika anatin'izany kanefa dia misy
lahara-pahamehana. Farany sosialim-bahoaka zay teto amin'ny tanimeran-dolona dia rehefa nandinidinika ny eniny DBM ny en'ireo mpisehatra amin'izany dia nieritreritra fa zao isika vao tokony tena hampiasa ny vérité de prix amin'ny resaka pétrole, satria izay vao nisy hatramin'izay zany hoe raha ampiarina amin'ny vérité de prix dia azo tombony isika mpanjifa, satria rehefa mivinavinaina tompoko dia mety anelanelan'ny 520 na 30 isan-jato any mety vidinan'ny vidin'ny carburant raha ohatra ampiasana ny vérité de prix. Misy sakanao toy ny filazana ary marina zany fa mbola nanan'ny sehatra secteur pétrolier vola ny fanjakana dia nanolo-kevitra zay tompoko ary ataonay antso avo eto hoe tsy alao ve amarinina io compte io tompoko dia aloha ny trosa-panjakana dia mba afaka mampidina eno eo ny vidin'ny pétrole ntsika, satria lavitra be ny fiatraikan'izany eo amin'ny lafiny ara-tsosialy eto amin'ny firenena. Azontsika tsaina ve tompoko ary rapiditsika afaka manena ny bie eo amin'ny taxi brosy na ny eto amin'ny bus eto amin'ny tanàna eto vezivezena mampiena ny fanodolana n'ireny fitotom-bary eny ambanivohitra ireny, ho avy ny contre saison ampiena ny lany amin'ireny machine samihafa ampiasana any ambanivohitra ireny satria midina vidin'ny solika. Manolo-kevitra zay ry mbola teny an'izany fa zavatra lehibe ary amin'izay tena hita mivangina ilay satria tsy zaka ny fitondram-panjakana ny ataoko hoe ny fandaminana amin'ilay tolotra tsirairay avy eny amin'ny olona tsirairay avy, nefa zay mety mahazo be zay any amin'ny rehetra. Ao anatin'izay ihany koa ilay ikikany ataoko hoe ny olona nanao ny tsenam-bary-panjakana nandritra ny fotoana maharitra, azo amarinina tompoko ny compten'izy ireo fa rehefa vao prisihana ny ao amin'ny gouvernement mba handohan'izy ireo anatin'io fahamaizana io, mba handohan'ireo facture zay tavela any amin'ny fanjakana any raha misy, satria zany koa ny tonga ato aminay mba hampiodina an'izy ireo ahafahany miverina indray ao amin'ny fiarikarena tsy ekina ndo amin'ny fanjakana. Zay no antso avy amin'ny ireo namantsika any amin'ny lafiny na eto akaiky eto na avy any lavitra any ka ararotsika an'izao ny anaovany antso avo tompoko lasy tompoko vavy, antso avo mba ahafahantsika miara-misalaha amin'izany ka mba handresentsika any ity aretiny ity ny voalohany tompoko, ahafahan'ny tsirairay mba hiarina ao anatin'ny fitadiavana ary ahafahan'ny fanjakana hifantoka bebe kokoa rehefa miarina zany any amin'ireo ampahan'ny vahoaka malagasy. Zay ao anatin'ny tsy fisina tokoa ka tokony tsy ho an'ny taniny intsony, tsy tokony atao statistika intsony hoe fa maninona ianao, fa tokony anatin'ny fanampiana ao anatin'ny urgence aloha ameo azy aloha le trondro hohanina, fa raha androany izy nomenao fanjonoana izy efa noana, fa rehefa voky izy dia meo fanjonoana amin'izay tsy manan-tenanao intsony izy rapitso, satria efa manomboka todika any amin'ny lavidavitra kokoa izy fa ny androany aloha dia hiary isalahntsika mba hamonjy ny mpiray tandrazana amintsika hiala ao anatin'ny fahasaranana zany. Zay no mena tomplasy topovavy any matoa ministra zay misolotena ny lehiben'ny gouvernementa, teny zay natao iarahana amin'ny salahy tompoko, teny zay natao iarahantsika miombonatoka amin'ny fanarenana ny firenentsika ity ao anatin'ny fahamehana, nefa ny fahamehana koa tsy mamelantsika tsy jeriny lavitra kokoa. Zay ny irarintsika ary ny irarintsika koa dia mba ilamina ny firenentsika satria tsisy ahita tombotsoa ao anatin'ny korotana mihitsy akory. Zany nefa dia mitaky ny fahaizana mihaino, ny fahaizana mandresy lahatra ao anatin'ny fitandronana fihavanana ary rary rosoa tompoko, rary ny tsara ho antsika eto amin'ny antenimeran-dolona tsika namana sénateur toy izany ianareo rehetra zay manatrika etony, mba ho lavitry ny aretina tokoa tsika ho ambin'Andriamanitra ary mitondra ny teny fankahirezana
ho an'ny mpiray tanindrazana ray manontolo eto amin'ny firenena. Sera olana tokoa tsika fa isika rehetrarehetra miaraka no miara-mandresana izany, makasitraka tompolahy, makatela tompovavy. Dia ambarako ary fa mikatona amin'ny fomba ofisialy dia fivoriana voalohany ara-potoana teto amin'ny antenne Merandolona tamin'ity taona 2020 ity. Saotra tompolahy, saotra tompovavy, manao mandram-piona tompo. Saotra indrindra n'Andriamatoa filohan'ny anteny Merandolona tamin'izay lahateny izay ny fara etsiketsika hiditra-trano, ny fara rarà torimaso, ny faran'ny fotoana dia ny mandram-piona koa dia farana arak'izany ny fotoana izay ny fanotroana antsika teto. Samy hitahin'Andriamanitra.